ny lalànantsika efa na ny andro ankamaroany lalàna mifehy ny asa ary ny mpiasa madinika tena vao mafy zany satria tsy ampy ny fiarovana azy ka tsy misy fandakarana azy eo hatramin'izay satria voalaza ny lalàna fa tsy maintsy mitsanga ny atao hoe conseil national du travail zay vo azo kitrihina ny lalàna rehetra mikasika ny asa ka fatao tsangana am'izao zany conseil national du travail zany zava-dehibe tokoa zany ka heveriko ato anatin'ny 3 volana na faratsiny roa amin'ny volana eo dia hanana code du travail vahoatsika zany rehetra zany no atao satria mahatsapa tsika fa tsy maintsy tokony hisy ezaka lehibe amin'ny fampidirana ny asa tsy ara-dalàna ao anatin'ny asa ara-dalàna zany no atao dia ny fiarovana amin'ireo mpiasa madinika ireo satria tsy voaro ny zo fototra izy ireo raha tsy anatin'ny asa ara-dalàna zany atao hoe secteur formel zay zany no anisany zavatra andrasana amin'io asikasa io tsy teny ny asa klasika ny inspecteur du travail ntsiny angamba fa betsaka rehefa nanao famerefa embekabelona veriny zany fa ny zava-dehibe amin'izao taona 2024 zao dia ny inspecteur du travail dia manandraikitra lehibe le fiainana ara-tsosialy no an'ireo miasa eny ambanivohitra na hoe travailleur zany hoe fiainana izareo ahafahana izareo manana zany atao hoe fiainana ara-tsosialy zany eo ihany koa ny fanatsarana ny code du travail zay efa naverina iny teo zay efa lany andro efa nalaozany toetrandro zany code du travail zany zay zany ny telo zava-dehibe telo idinina eto amin'ny